Tamaly ariva efa voafitina ny zavatra nataontsika maly ariva. Androany ariva fanantenana tonga nofo. Asa na inona zany fanantenana zany? Hojerentsika mifanohy ao anatin'ny fotoana izay natokana andiniana ny tenin'Andriamanitra zany loha hevitra zany. Ka atomboka antsika vaovao ratsy de ratsy. Vaovao ratsy. Romanina toko fahatelo, ny andininy fahatelo amby roapolo. Romanina toko fahatelo, ka ny andininy fahatelo amby roapolo iarahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Romanina toko fahatelo, andininy fahatelo amby roapolo azafady. Iarahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fa samy efa nanota izy rehetra, ka tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Mbola famintinana ny maly ihany io. Nanota, tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Voaozona ho faty mandrakizay. Fa ny teny manaitra eto amin'ny Romanina toko fahatelo, andininy fahatelo amby roapolo, dia ilay hoe izy rehetra. Izany hoe tsy misy afaka izany isika. Na ny any amin'ny faritry Azia, na ny any Amerika, na ny any Afrika, na ny eto Europa, na ny any Oseania, naiza, tsisy afaka isika. Ary hatrany amin'ny Adama, ka hatramin'ny zanaka farany ateraka eto amin'ity tany ity, zaza farany miteraka eto amin'ity tany ity, dia tsisy afaka, fa efa samy nanota tsisy mendrika ny voninahitran'Andriamanitra. Vaovao mahafaly anefa dia zao, tsy nijanona eo amin'ny andininy fahatelo amby roapolo, Andriamanitra rehefa nitarika ny apôstôly Paoly anoratra fa mitohy tantara, dia mandeha indray tsika ao amin'ny Romanina toko fahaenina, andininy fahatelo amby roapolo. Romanina toko fahaenina, ny andininy fahatelo amby roapolo. Dia zao ny fanambarana. Fa fahafatesana no tambiny ota, ary fiainana mandrakizay ny fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika. Fahafatesana no tambiny ota, fahafatesana no karamany ota. Misy olona ve tompoko tonga eto amin'ny toerana ity androany ariva, anaiky, raha ohatra ka ozy izy ny patrony amin'ny farany volana manao hoe ity ary ny vola say tsy omenanao ny bulletin de paie. Ny antony dia zao, fanomezana manokana ty menanao ty, fahasoavana tsisy anaiky an'izany. Ny antony dia zao, ny olona miasa dia mendrika ny hokaramaina. Ka ny tena tian'ny apôstôly Paoly ambara dia zao, ny olona manota dia mendrika ny hofaty. Dia rehefa mpifandraisiny izy amin'ny Romanina toko fahatelo, andininy fahatelo amby roapolo, dia zao ty no ambara, samy mendrika ny hofaty daholy isika rehetrarehetra tsy hakanafaka. Mendrika ny hofaty. Indray andro dia nisy sambo anankiray nilentika, ary efa tsisy hita intsony, somby mikely ny sisa. Dia tonga ireo mpamonjy vonjy-taitra, dia nisy nidina, dia nanakaiky an'ilay varavarana. Dia rehefa nanakaiky izy, dia nahen'olona avy tao anatin'ilay sambo nandondona. Ary ro karazana morsa irony no nataon'ilay nandondona tao anatin'ny sambo. Tsy izay zany ry hava malala, fa ilay kapiteny. Ary nandondona izy. Reto mpamonjy taitra kosa dia efa mahalala ny amin'ireny karazana fomba fampitana hafatra ireny, dia eniny zareo azapany fa izao tian'ilay kapiteny ambara. Mbola misy fanantenana ve? Ary zany fantaniana izany dia tsy maintsy apetraky ny tsirairay amintsika kosa mbola eto amin'ity tany ity, tany voaozona. Mbola anjarantsika indray tsy maintsy mametraka fanontaniana. Mbola misy fanantenana ve ho an'ity taranaka voaozona faty mandrakizay ity? Asa na izy na tsy isy, fa efa araka ny nambarantsika teto maly ariva, dia tsisy filozofia atao eto na ray aza, tsisy kabary politika atao eto na ray aza, tsisy onganoongano atao eto na ray aza,
fa andinika ny soratra masina tsika ny tonga eto. Foanana ny karazana faneriterena ny fahamarinana fa avela iteny ny Baiboly. Dia raisika ny afatry ny Baiboly ka anjara ny Baiboly no mamaly ny fanontaniana androany hariva manao hoe mbola misy fanantenana ve ho an'ity taranaka voaozona ity. Mbola misy ve ny fanantenana. Ny zavatra manaitra dia izao. Ny fanambarana voalohany izay tazana ao amin'ny testamenta taloha. Jeremia 2:2. Jeremia 2:2. Irahantsika mamaky izany andininy izany. Jeremia 2:2. Tsy ato anatin'ilay izy azafady fa vakitsiterentsika ao anaty Baiboly. Jeremia 2:2. Dia zao fanambarana. Jeremia 2:2. Fa na dia misasa sy raha azo aza ianao ka maka lavenina betsaka andiovana anao, ny elokao dia mbola voasoratra ho anatreko ihany, o Jehova tompony maro. Raha eo masonao midika teny amin'ny teny frantsay, dia ilay teny hoe sy raha azo dia marany hoe nitra. Dia fakafakana ireo teny ireo any amin'ny testamenta taloha dia jerena hoe fa inona marina tokoa moa no asan'ireto sy raha azo lavenina sy ny karazany ambara atao amin'ny boky Jeremia ireto izay Andriamanitra misy no miteny. Dia tazana fa ireo ny savony tamin'izany fotoana zany. Ka zao zany ny fanambarana. Raha ohatra tika midika teny ankehitriny dia ozy izy eo amin'ny 2:2. Fa na dia isasa amin'ny savony, ny karazana savony rehetra misy eto an-tany aza isika, ny fahotantsika dia mbola ijanona eo anatrena, ny fahotanao dia mbola ijanona eo anatreko ihany hoy Jehova tompony maro. Afaka mampiasa ianao an'ny monsieur propre, savon de Marseille. Inona koa ny karazana savony hafa? Savony nosy, sy ny savony simba, sy ny sisa. Dia misasa amin'izany savony zany, dia mifahotana amin'izany. Zay ny fanambarana tazana aloha amin'ny hita maso. Kanefa rehefa mandinika soratra masina dia tsy mijery ny hita maso fotsiny ihany, fa ny antsoina hoe fa makafakana soratra masina dia mamakafaka miainga avy eo amin'ny hita maso ary miditra makany amin'ny hita maso. Ka inona ary ny hita maso ambaran'ilay fanambarana? Izao no tsy hita maso ambaran'ilay fanambarana. Ny laboratoire eto amin'ity tany ity dia tsy afaka hanamboatra na vina vahaolana ho amin'ny ota. Dia raha mbola mandroso lalina isika mandeha amin'ny hita maso hafa indray dia ozy izy manao hoe tsy hain'olombelona na vina ny mamahany olana ny amin'ny ota. Tsy ho avy amin'olombelona na vina ny vahaolana ny amin'ny ota. Tsy hain'olombelona manao azany, tsy hainy mamahany olany ota. Ekena fa afaka nanorona hôpitaly marobe ny olombelona saingy tsy nahasakana ny fahafatesana ny olombelona. Ekena fa afaka namorona fanafody marobe ny olombelona saingy tsy nahasakana ny fahafatesana ny olombelona. Ary ny toe-javatra malaika indrindra azy dia ny fahitana fa maro amin'ireo manam-pahaizana izay nahita karazana fanafody sy vaksiny no efa tsy miara-miaina amintsika intsony ankehitriny, fa efa alepasana amin'izao fotoana zao. Ny zavatra marina dia ity fanambarana ao amin'ny Jeremia 2:2 ity. Tsy vitan'ny olombelona ny mamahany olany ota. Tsy avy amin'ny olombelona ny vahaolana amin'ny ota. Tsy hain'olombelona tao izany. Ny vaovao mahafaly anefa dia izao. Rehefa tohizana ny famakiana ny bokin'ny Jeremia tonga ao amin'ny 1:3 sika irahantsika mamaky ny 1:3 dia zao ny fanambarana. Jeremia 2:3. Tany lavitrany no nisy hono Jehova tamy tiokanana hoe tiavana mandrakizay no tiavako anao, koa izany no nampaharetako famindrapo ho anao. Matetika miveriberina ao anatin'ny soratra masina ilay fanambarana manao hoe fitiavan'Andriamanitra. Miverina impetsaka izany
ao amin'ny epistily nosoratany Jaona, epistily voalohany sy ny faharoa ary fahatelo, hitantaratra izany saika any amin'ny boky rehetrarehetra ao amin'ny testamenta vaovao ary any amin'ny testamenta taloha. Fa miavaka kosa ny Jeremia 9:7 satria tsy vitany nambarany hoe tiasika Andriamanitra, dia izany eo izy sia fa nampino hoe mandrakizay, fitiavana mandrakizay no nitiavan'Andriamanitra asika. Zany ny vaovao mahafaly ry afa-malala androany hariva. Raha misy olona tonga eto amin'ity toerana ity androany hariva, tonga eto amin'ity toerana ity vesarany ota ary tsy manam-piadanam-po, fa vesarany fanamelohan'ny ota, manana vaovao mahafaly ambara aminao androany hariva. Miainga avy ao anaty soratra masina, miainga avy ao amin'io andininy fahatelo ao amin'ny Jeremia 9:7, miainga avy ao amin'ilay teny hoe mandrakizay. Dikan'io teny io dia izao: rehefa mbola tsy nanota ny olombelona dia tiasika Andriamanitra. Raha mbola tsy nitiasika an'ilay azo voarara Adama sy Eva ka nihinana ny voan'ilay azo, raha mbola tsy nanota izy ireo dia tia azy Andriamanitra. Zavatra manaitra nefa dia izao: rehefa avy nanota izy, nijanona ve ny fitiavan'Andriamanitra? Sia ny afa-malala, tsy niova ny fitiavan'Andriamanitra, tsy niena ny degré izany fitiavan'Andriamanitra izany, nijanona sy niova ny fitiavan'Andriamanitra. Zany tian'io Jeremia 9:7 io ambara, na niota aza tsy afaka nampiova ny fitiavan'Andriamanitra ny olombelona. Ka mety misy olona tonga eto amin'ity toerana ty androany hariva, nanota dia mieritreritra fa tsy tiazo ny Andriamanitra. Misaona an'Andriamanitra ianao fa tonga eto amin'ity toerana ty. Vaovao mahafaly ho anao zao afatra izao: tsy niena ny fitiavan'Andriamanitra anao, tsy niova ny fitiavan'Andriamanitra anao, tsy nidinakory aza ny degré zany fitiavan'Andriamanitra anao zany, nijanona sy niova ny fitiavan'Andriamanitra. Tiasika Andriamanitra ry afa-malala. Ary zany no afatra lehibe. Na izany eo aza ny toriteny androany hariva dia ampy ny fitoriana ny afatr'Andriamanitra. Fa tiasika Andriamanitra, fitiavana tsy mety miova. Na dia manota aza isika, na lafo aza isika, na resy aza isika, tsy miova ny fitiavan'Andriamanitra. Ary zany fitiavana tsy miova izany fitiavana tsy miova izany, io no fototra hipoiran'ilay vahaolana ny amin'ny ota. Io no hipoiran'ilay vahaolana amin'ny ota. Io fitiavan'Andriamanitra tsy mety miova io. Raha sanatrika niova ny fitiavan'Andriamanitra taorian'ny fahotany Adama sy Eva, dia vita ny amintsika olombelona. Fa tsy niova ny fitiavan'Andriamanitra. Ka rehefa tsy niova ny fitiavan'Andriamanitra, dia tsy nijanona nitaza-posiny an'olombelona voaozina ho faty mandrakizay Andriamanitra lay fitiavana, fa nanao zavatra izy. Jaona 3:9. Tilazantsara araky Jaona 3:9. Irantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Jaona 3:9. Zay mino afa haisika tsy anjery fa toy izao no tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny zanalahy tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay. Averintsika indray mandeha miaraka isika rehetrarehetra mihitsy fa toy izao no tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny zanalahy tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Ilay fitiavana ao amin'ny Jeremia 9:7. Ilay fitiavana tsy niova, tsy netresiny ny ota, tsy netresiny fahalafoan'ny olombelona, fa maiky aza ny anahery vaika. Io fitiavana io dia nanosika an'Andriamanitra tsy hanome chèque na 1 milliard d'euros, fa hanome zanalahy tokana. Temeny zanalahy tokana. Manaitra dia izao: rehefa natolony zanalahy tokana Jesosy Kristy io ambaran'io, dia ambara ny soratra masina fa izay rehetra mino azy manaiky an'ray azy dia hanana fiainana mandrakizay. Dia atiadio ary soratra masina. Tambaly isika rehefa nijery ny zavatra nataon'ny ota, vao noraisiny n'olombelona ny ota, dia nipoitra ny Genesis 3:9.
Dia ozy izy Andriamanitra tamin'ny atana. Fa vovoka ianao, ary ody vovoka indray dia nambarany ny fahafatesana. Zany hoe niraisy ny olona ny fahotana. Tonga dia fahafatesana ny vokany. Eto amin'izao na toko fahatelo andiny fahenina ambin'ny folo. Rehefa mandray an' Jesosy Kristy ny olombelona, ilay fanomezana men'Andriamanitra, dia fiainana mandrakizay no azony. Dia io ilay nambarantsika ao Maly ariva manao hoe Jesosy Kristy zany no antidote ny fahotana. Izy no hery manolotra ny ota. Izy no hery manolotra ny fahafatesana. Kristy ny vahaolana amin'ny ota. Ry hava-malala sy zava-bitana laboratoara eto an-tany ny vahaolana amin'ny ota. Sy toe-zavatra miseho ny vahaolana amin'ny ota. Sy ry hava-malala. Personne. Olona. Jesosy Kristy ny vahaolana. Kristy ny vahaolana amin'ny ota. Tsy zavatra hafa ankoatrany. Izy ny vahaolana. Mampalahelo nefa dia zao. Betsaka ny famaritana ataon'ny olona an'io Jesosy mpamonjy io. Ka ny fanontaniana mipetraka dia izao. Ilay Jesosy vahaolana amin'ny ota. Isa mariny io Jesosy io. Isa mariny izy io. Zany ny fanontaniana mipetraka. Mety hiteny amiko ianao manao hoe fa fantatsay zany. Fa betsaka ny mandray Jesosy sy izy. Jesosy sy vahaolana. Jesosy mitondra vahaolana akoniny. Ka iza ilay Jesosy vahaolana ny amin'ny ota. Manaitra ny fahitana an'ireto fanambarana ao amin'ny testamenta taloha ireto. Isaia toko fahasivy andiny fahatimy. Isaia toko fahasivy ka ny andiny fahatimy. Irahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Isaia toko fahasivy ny andiny fahatimy. Fa zaza no teraka ho antsika, zazalahy no omenantsika, ary ny fanapahana dia eo an-tsony. Ary ny anarany atao hoe mahagaga, mpanolosaina, Andriamanitra mahery, ray mandrakizay, andrian'ny fiadanana. Asana ny zavatra tazantsika, fa ambara fa izy zaza ho teraka. Dia nefa ny anaran'ilay zaza ho ateraka, Andriamanitra mahery. Zany anaran'ilay zaza ho ateraka. Ozy izy hoe fa zaza no teraka ho atsika, zazalahy no omenantsika, ary fanapahana dia ho antsony. Ary ny anarany atao hoe mahagaga, mpanolosaina, Andriamanitra mahery. Ateraka ilay zaza. Dia vao ateraka izy, dia mahazo anarana dia hoe Andriamanitra mahery no anarany. Zany no manaitra izany. Dika zany dia izao. Tsy maintsy hojerena ao anatin'ny soratra masina izany. Hoe efa nisy ve izy io zany tany aloha, sa mbola eo am-pahaterahany eo izy. Zay vao izy. Fa maninona no antsoina hoe Andriamanitra mahery nefa zaza ho ateraka. Dia zany no tsy maintsy hojerena. Ho hitantsika any amin'ny fiafarany ity tapany mikasika amin'ny Jesosy Kristy ity ny momba azy tenany ity. Fa manan-javatra lehibe ambara amin'ny olombelona Andriamanitra miainga avy ao amin'ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao. Dia rehefa manohy ny fanambarana ny mpaminany, anisan'ny manambara ihany koa i Jeremia. Toko fahatelo amby roapolo andiny fahadimy sy ny fahaenina. Jeremia toko fahatelo amby roapolo andiny fahadimy sy ny andiny fahaenina. Dia zao ny fanambarana tazana. Jeremia toko fahatelo amby roapolo andiny fahadimy sy ny andiny fahaenina. Indro avy ny andro ho Jehova, izay ananganako razana marina ho an'i Davida, ka anjaka izy sady hoendry, ary anao fitsarana sy fahamarinana amin'ny tany. Amin'ny androny no anjaina ny Joda sy andrian'i Israely fahizay. Ary izao no anarana izay anomonana azy, Jehova fahamarinantsika. Dia manaitra ny mahita fa ambarana fa izy nisy anankiray ho teraka amin'ny ratsany Davida. Zany hoe amin'ny taranaka Davida izy anankiray ho teraka.
dia rehefa tonga eny ambany isika dia tenen'ny ray anarana hoe izany no anarany dia ampiasaina ilay teny hebreo anankiray izay anaran'Andriamanitra dia tsinona fa ilay teny hoe Yahwe dia io ilay nadikany hoe Jehova dia mbola mivoaka indray izany ilay hoe ateraka izy miainga avy amin'ny taranaky Davida nefa ny anaran'Andriamanitra no entiny. Zany hoe tiako tenenina dia izao ilay zaza ho ateraka ao amin'ny Isaia 7:5 ihany no ambaran'i Jeremia 7:20 sy 9 dia ambaran'ny eto amin'ity faminan'iny Jeremia ity fa ho teraka amin'ny taranaky Davida izy amin'ny razany Davida mpanjaka ho teraka izy Andriamanitra izy mitondra ny anaran'i Jehova izy ilay Jehova izay tsy nisy namorona fa efa Andriamanitra hatrizay fa amin'ny taranaky Davida no aterahany. Dia rehefa avy eo dia toizana ihany ny fijerena ny soratra masina mandeha any boky hafa indray isika ireo mpaminany ny testamenta taloha. Mika ohatra 5:1 Mika 5:1 Mika 5:1 dia raha tsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy dia manaitra ilay izy fa ianao ry Betlehem Efrata izay kely tsy tokony misy any arivon'ny Joda akory dia avy aminao ny voary izay anankiray mpanapaka ho ahy ao amin'ny Israely. Ato ny fahagolana efa ny voany dia atizay dia mbola miverina an'izay ilay izy hivoaka avy eo Betlehema dia nefa mbarany fa efa hatramin'ny fahagola rehefa jerenao dika teny amin'ny teny frantsay ao ambany masonao na dika teny anglisy dia apetrany ao lay teny hoe éternellement zany hoe tsisy namorona izy zany fa efa teo atrizay tsisy mpamorona tsisy an'izao zavatra ny foronina izao dia nefa hivoaka avy any Betlehema. Tina ambara dia izao mbola ilay zaza ho teraka izay ambarany Isaia sy ambarany Jeremia ihany no ambarany Mika eto efa hatramizay izy Andriamanitra hatramizay zay hivoaka amin'ny Jerosalema dia tambatra zany rehetrarehetra zany hivoaka ho ateraka any Jerosalema no any Betlehema no aterany amin'ny razany Davida. Izany fanambarany soratra masina amin'ny testamenta taloha izany nefa nambarany mpaminany ny testamenta taloha efa tsy niela fa izany hoe zavatra iseho ka hitododoa isika ho any amin'ny testamenta vaovao dia ho jerentsika hoe moa ve Jesosy avy any Nazareta mahafeno an'izany fehipetra ambarany mpaminany ny testamenta taloha zany. Reo ihany aloha jerentsika fa mbola misy betebe tsy ho vita na mandrapaharainy ihany ro aza nijery an'ireny faminanina mikasika ny Mesia amin'ny testamenta taloha ireny ka tanteraka amin'ny Jesosy avy any Nazareta ve ireo fanambarana ireo dia zao mitazana ao amin'ny testamenta vaovao mialoha indrindra ny aterahy dia tsy maintsy tanteraka ny fotoana ambarany mpaminany. Galatiana 2:4 Galatiana 2:4 Galatiana 2:4 irahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy indrindra ny apôstôly Paoly teo ambany fitarian'ny fanahy masina nanoratra n'ity epistily ity 2:4 dia ozy izy fa rehefa tonga ny fotoan'andro averiko izay mandeha fa rehefa tonga ny fotoan'andro. Inona midika an'ity hoe fotoan'andro ty? Ry ava-malala io ilay fotoan'andro efa nambarany mpaminany ny testamenta taloha efa nambarany mpaminany ny testamenta taloha nambarany Isaia nambarany Jeremia nambarany Daniel nambarany Ezekiel nambarany Mika nambarany mpaminany amin'ny testamenta taloha nambarany Davida aza ao amin'ny Salamo 2:20 dia nambarany izy ireo dia tanteraka ny fetrandro ka rehefa tanteraka
Dia hozy izy ny soratra masina dia nirain'Andriamanitra ny zanany nateraky ny vehivavy nateraka atao ambany lalàna. Nirain'Andriamanitra ny zanany. Ahoana ny fomba nanirahany azy, ahoana ny fomba nahatongavany teto amin'ny tany? Nateraky ny vehivavy. Dia tsy maintsy mameno zany fepetra zany izany. Ilay Mesia ambana ny testamenta taloha. Fa raha tsy zay dia tsy izy le izy. Dia hozy izy ny evangelista Lioka mitantara ny toe-zavatra niseho Lioka 2 manomboka hatramin'ny 14. Tantara ny toe-zavatra niseho tany Betlehem izy tamin'ny fotoana izay namohan'ny Augusto Kaisara didy anaovana fanisan'olona, ka ny olona rehetrarehetra dia samy mody makany amin'ny tany niaviany daholo anaovana fanisana amin'izany fotoana izany. Dia rehefa mitantara ny toe-zavatra niseho tamin'izany fotoana zany Lioka, dia anisan'ny nitantarainy ny ao amin'ny toko 2:4 ka hatramin'ny 9. Dia hozy izy ny fanambarana. Ary Josefa koa niakatra avy tany Galilea dia avy tao an-tanàna Nazareta akany Jodia ho any an-tanàna Davida izay atao hoe Betlehema, satria avy amin'ny taranaky Davida sy ny mpianakavy izy mba hosoratana izy sy Maria fofombadiny izay efa bevoka. Dia mitoy ny tantara 9. Ary raha nitoetra teo izy dia tonga ny andro havelomany. Zao ny nambarany Lioka tamin'ny fotoana namohan'ny Augusto Kaisara didio. Dia nandeha nakany Betlehema Josefa satria taranaky Davida izy, avy amin'ny rasany Davida izy. Ary rehefa tonga tany Betlehema izy dia teraka Maria fofombadiny izay bevoka ry ava malala. Lioka 2:4 ka hatramin'ny 9 dia mamitina ny fanambaran'ny Isaia, Jeremia ary Mika ao anatin'ny 9 anaky 3 monja. Ny fanambaran'ny Isaia, ny fanambaran'ny Jeremia, ny fanambaran'ny Mika dia fitiny Lioka 2:4 ka hatramin'ny 9 fahatanterany. Tazama anefa fa rehefa jerena tsara ny toe-zavatra dia hita fa Isaia dia nanatanteraka ny asa mampaminany azy nanomboka hatrany amin'ny 700 ka hatrany amin'ny 549 talohan'i Jesosy Kristy. Dia mitovitovy amin'izany ihany Mika, nanomboka hatrany amin'ny 700 dia nifarana teo amin'ny taona 700 teo eo. Fa i Jeremia kosa dia tsy tao anatin'izany fotoana zany, fa mialoha indrindra ny andehanany zanaky ny taranaky Joda sy Benjamina andeha ho babo makany Babilôna. Ka aiza isika amin'izany fotoana zany? Efa tafiditra any amin'ny 70 mivavatra manaika nefa dia zao ireo fanambarana ireo mpaminany telo ary samy nanana toetrandro namanananiny efa ho taona taty afara aza i Jeremia dia mitambatra tanteraka ao amin'ny toko 9 anaky 3 monja ao amin'ny testamenta vaovao. Lioka 2:4 ka hatramin'ny 9 teraka avy amin'ny taranaky Davida izay Josefa teraka avy amin'izany taranaka izany Jesosy Kristy teraka tany Betlehema. Ry ava malala, Jesosy Kristy avy any Nazareta no fahatanterany fanambarana momba ny Mesia ao amin'ny testamenta taloha. Ka dia ho sasany andro izay mbola hiandry Mesia amin'izao fotoana zao, fa efa tonga ny Mesia 2 taona lasa izay. Efa teto tany izy, Jesosy avy any Nazareta. Efa tonga izy, efa teto izy, efa tonga ny Mesia. Kristy no fahatanterany fanambarana
amin'ny testamenta taloha. Ka izany Jesosy Kristy nambarany testamenta taloha izany, nambarandreo mpaminany testamenta taloha izany, ary tanteraka ao amin'ny testamenta vaovao. Io Jesosy io no vahaolana amin'ny ota. Izy no vahaolana amin'ny ota. Dia mipetraka ny fanontaniana manao ahoana? Manao hoe ahoana tokoa moa ny fomba ahatonga azy ny vahaolana? Ry hava-malala, rehefa tonga teto tany izy dia manaitra ny fahitana n'ireto fanambarana manaraka ireto. Hebreo toko faefatra ny 14 ka hatramin'ny 15. Hebreo toko faefatra ny 14 ka hatramin'ny 15. Dia ozy izy ny fanambarana. Hebreo toko faefatra 14 ka hatramin'ny 15. Zafady tompoko Efesiana neto alohako. Hebreo toko faefatra 14 ka hatramin'ny 15. Irahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Dia ozy izy ny fanambarana. Koa satria isika manana mpisorona lehibe izay lasa namaky ny lanitra, dia Jesosy zanak'Andriamanitra, aoka isika hiazona ny efaneketsika. Manana mpisorona be isika izay lasa namakivaky ny lanitra, dia ozy izy hoe Jesosy Kristy zany mpisorona be zany. Dia io mpisorona be Jesosy Kristy io ihany no mbarany eo amin'ny 15. Dia ozy izy eo amin'ny 15 manao hoe fa isika kosa tsy manana mpisorona be izay tsy mahay miara mitondra ny fahalemetsika, fa izay efa nalay mpanahy tamin'ny zavatra rehetra tahaka atsika, kanefa tsy mba nanana ota. Kristy nalay mpanahy tamin'ny zavatra rehetra tahaka atsika, fa ny tsy mampitovy amin'ny Kristy amiko, nisy mampitovy amin'ny Kristy aminao, nisy mampitovy amin'ny Kristy amin'ireo olona malaza samy hafa izay tsy hiteny aho, fa sao dia manahirana fa ianao no mitany safa misy amin'izy ireny aza. Iakofana Andriamanitra ankehitriny. Tsy mampitovy an'i Jesosy amin'izy ireny, tsy mampitovy an'i Jesosy amintsika, tsy mampitovy an'i Jesosy amintsika rehetrarehetra. Dia satria tsy nanoty izy, nalay mpanahy tahaka antsika rehetra ihany. Mety mafy noho ny atsika aza, fa tsy nanota Jesosy. Raha mipetraka ny fanontaniana androany hariva manao hoe impiry Jesosy ny nanota? Aotra ny valiny, aotra ny valiny, aotra ny valiny. Tsy nanota izy. Izany tsy itovizan'i Jesosy Kristy amin'ny bota. Izany tsy itovizan'i Jesosy Kristy amin'ny sifa. Izany tsy itovizan'i Jesosy Kristy amin'ireo olona malaza maro nandalo teto amin'ity tany ity. Kristy dia tsy mba nanota na dia nalay mpanahy aza. Tsy nanota izy, kanefa Jesosy tsy nanota io ambarany ny filazantsara fa maty teo ambony azo fijaliana. Lioka toko 20. Lioka toko 20. Akitsika hatramin'ny 15. Dia mijanona eo amin'ny 15. Lioka toko 20 manomboka hatramin'ny 12. Dia mijanona eo amin'ny 15. Mitantara indrindra ny amin'ny nataon'i Josefa avy any Arimatia. Dia ozy izy ny 15 sy 17. Izany lehilahy izany dia nakao amin'ny Pilato ka nangataka ny fatin'i Jesosy. Dia nampidininy ny faty ka nofonosy ny ariany madinika, dia naleviny tao amin'ny fasana nolavahina tamin'ny vatonampy izay mbola tsy nadevenan'olona. Raha tsara ny fipetrany. Manatona ny Pilato izy, dia miteny amin'ny Pilato manao hoe meo alalana andevina ny fatiny. Dia ozy ny 17. Dia nampidininy ny faty, dia nofonosy ny ariany madinika, dia naleviny tao amin'ny fasana izay mbola tsy nadevenan'olona. Dia ahoana no andavana an'izany hoe tsy maty izy? Zany fa mariparitana ambarany soratra masina. Dia misy fomba ve andavana hoe tsy maty izy? Maty izy ny hava-malala. Maty teo ambony hazo fijaliana. Maty izy teo ambony hazo fijaliana. Maty ilay tsy nanota. Maty teo ambony hazo fijaliana.
ka ny andiny fahatelo amby roapolo. Dia ozy izy ny fanambarana efa nivakitsika ihany. Romanina toko fahaenina andiny fahatelo amby roapolo. Fa fahafatesana no tambiny nota. Zany hoe izay nanota dia mendrika ny ho faty. No zany ilay tsy nanota kosa dia tsy mendrika ny ho faty. Ary eo ny olana maninona azy ilay tokana sy nanota maty. Kanefa mazava ny fanambarana soratra masina fa tambiny nota ny fahafatesana. Manan-javatra lehibe ambara aminao androany hariva. Araha sanatria ka efa reremana ianao dia mifoaza fa manan-javatra lehibe ambara aminao soratra masina. Ny fanontaniana mipetraka dia izao: inona ity olana ity? Fa ahoana no ilay sy nanota maty? Kanefa ny fanambarana soratra masina dia mazava fa tambiny nota ny fahafatesana. Mendrika amin'izay nanota ny fahafatesana fa tsy mendrika kosa ilay sy nanota. Izao ny vaovao lehibe, izao ny vaovao lehibe, izao ny vaovao lehibe. Ny tena mahafinaritra indrindra eto ambony tany ry tanora malala dia ny mandinika ny soratra masina. Ary raha sanatria ianao mbola tsy nanomboka dia manomboa manomboka androany hariva. Fa ny zavatra tsara indrindra eto tany tsy distraction akory, fialam-boly tsia, fa zavatra tsara indrindra eto tany dia ny mandinika ny soratra masina. Rehefa mipetraka ny fanontaniana manao hoe fa inona ny toe zavatra amin'izeo? Fa ahoana ny maty ilay tsy nanota kanefa mazava be ny fanambarana soratra masina fa mendrika ny izay manota ihany mendrika ny ho faty. Tambiny nota ny fahafatesana. Dia zao ny vaniny 700 taona talohan'izay olona toe zavatra be ny Kalvari dia efa nambara ny soratra masina sahady ny antony havaty azy. Dia teny amiko ianao manao hoe fa ahoana? Ao amin'ny Isaia, ao amin'ny bokin'ny Isaia no misy ny vaniny. Ny antony ny zavatra amin'izay manefa dia zao: efa nambarako taminao teo fa Isaia dia nanatanteraka ny asa mahampaminany azy nanomboka hatrany amin'ny taona 700 any ho any, ary ny farana tany amin'ny taona 520 tany ho any taloha Jesosy Kristy. Zany hoe 700 taona taloha dia efa nomena ny vany ilay fanontaniana hoe maninona kay? Maninona ilay sy nanota no faty? Isaia toko fahatelo amby 50. Dia mety hiteny amiko ianao manao hoe ka tsy mivoaka ao amin'ilay Isaia telo amby 50 ilay anarana hoe Jesosy Kristy avy amin'ny Nazareta. Dia ahoana ny asa inao miteny fa izy io? Dia zao: raiso ny baibolinao rehefa tonga any an-trano fa tsy voataoko androany hariva satria lava loatra ny fotoana. Dia jereo fa ireo andininy ao amin'ny Isaia toko fahatelo amby 50 ireo dia averin' Jesosy Kristy sy ny mpianatra ny any amin'ny testamenta vaovao. Na i Jesosy Kristy na ny mpianatra dia samy milaza fa i Jesosy Kristy ny fahatanterahany Isaia toko fahatelo amby 50. Ka izy no ambara eto. Dia zao ny fanambaranao amin'ny Isaia toko fahatelo amby 50. 700 taona talohan'izay hoany toe zavatra. Isaia toko fahatelo amby 50 manomboka hatramin'ny andiny fahatelo. Dia zao ny fanambarana. Iarahantsika mamaky Isaia toko fahatelo amby 50 manomboka hatramin'ny andiny fahatelo. Natao tsinontsinona sy nilaviny ny olona izy, lehilahy ozy sady zatra ny fahoriana. Ataka izay tsy tian'olo kozerena akory izy. Natao tsinontsinona izy ka tsy manao atsika. Nefa izy nitondra ny aretintsika tokoa izy sady nivesatra ny fahoritsika. Kanto isika kosa nanao azy ho nokapohina sy nasian'Andriamanitra ary napahoriana. Nefa izy dia voalevina no ny fahatatsika, no ny fahadisotsika sy ny torotoroina no mielitsika. Ny fampizaliana anazy ahoantsika fihavanana no namenezana azy ary ny diakapoka taminy no nahazotranana atsika. Ambaran'ny Isaia fa torotoro teo ambony azy fijaliana izy no ny fahadisotsika. Maty izy no ny fahatatsika. 700 taona talohan'izay hoany toe zavatra dia tazan'Andriamanitra fa misy lehilahy
fizaliana. Maty ho an'io tanao ho an'io fotoana taty afara. Maty izy no mifatasika. Nitotorona izy no mifatisosika. Eritrereto ohatrany hoe misy banky lehibe anankiray any an-danitra. Te mandefa relevé de compte isam-bolana ty amintsika zany banky zany. Ary ny relevé de compte tsika rehetrarehetra te menamena daholy satria nanana trosa isika. Ary ny trosa dia tsy miliara euro fa fahafatesana mandrakizay. Kanefa rehefa maty teo ambony azo fizaliana Jesosy te mandefa taratasy ilay banky manao hoe azo atao ny mamafa ny trosanao fa misy anankiray efa nandoha izany raha manaky anao. Ry afa malala, zany ny vaovao mahafaly ny soratra masina. Jesosy Kristy maty teo ambony azo fizaliana, tsy maty ho an'ny tenany satria tsy nanota izy, fa maty ho an'olona hafa mpanota. Ka na iza ho apetraka eo ambony azo fizaliana, ho vonona eo ambony azo fizaliana, ho faty ho famonjenatsika dia tsy enti mihitsy, satria izay apetraka anareo ao dia ho maty noho ny otany fa tsy ho maty noho ny otany hafa. Fa ilay tsy nanota ihany no afaka maty ho an'ny mpanota. Kristy zany. Dia misy tao anatin'ny konferansy anankiray dia nametraka fanontaniana tamiko ilay tovovavy manao hoe ka maninona azy tsy nandefa anjely izy satria ny anjely tsy nanota. Tsotra ny valiny ry afa malala. Ilay Andriamanitra fitiavana mandrakizay dia nanolotra ny tenany izy tenany mihitsy ho maty ho an'ny mpanota. Ka ny fahafatesany Kristy teo ambony azo fizaliana no porofom-pitiavana lehibe indrindra eto amin'izao tontolo rehetrarehetra zao, tsy ny tany no tiako tenenina fa ny univers rehetrarehetra. Izany fahafatesany Kristy izany no porofom-pitiavana lehibe indrindra. Maty ilay mpahaly ho an'ny zavaboariny mba ahafahana mamonjy antsika. Zany vaovao mahafaly ny soratra masina. Kristy ny vahaolana no fahafatesany, ary tsy misy famonjena akoatran'ny Kristy. Sasaboana ianao raha hitady famonjena any amin'ny toeran-kafa, any amin'ny laboratoara zao tontolo zao, any amin'ny toerana fanaovana filozofia zao tontolo zao. Tia ny afa malala. Eny any amin'ny toeram-panaovana teolojia aza. Kristy ny vahaolana. Izy ny famonjena. Ary miala ny Jesosy tsy misy famonjena na kely aza. Jesosy Kristy ny famonjena. Dia mipetraka ny fanontaniana farany dia izany na isika manao hoe dia inona ary no tokony ataoko mba ho vonjenao. Zavatra manaitra dia izao. Raha mbola tsy nametraka ny fanontaniana na ohatroany hariva dia efa nipetraka izany fanontaniana izany 3 arivo taona lasa izay. Ny antony dia izao fitinitry ny fanavarana. Rehefa nitory tao amin'ilay tanàna anankiray antsoina hoe Filipo, ny apôstôly Paoly sy Silasy nitory teny tamin'izany tanàna izany. Dia rehefa nitory teny izy reo dia nampidirina ponja. Melohany nampidirina azy ponja rehefa dia nokapohiny izy ka dia voafonja maratra izany miosiny za no natao anatin'ny fonja Paoly sy Silasy io. Ka raha ianao teo amin'ny toerany dia mety nitomany ianao, mety nitabataba ianao. Inona ty manjoa ity? Tsy zany nataon'ireto mpanompon'Andriamanitra reto ry afa malala. Asan'ny apôstôly toko 212 zao fitinitro aminao zao. Fa rehefa tao anatin'ny trano maizina izy dia nideran'Andriamanitra tamin'ny hira sy ny vavaka. Ary raha mbola manohy hira sy ny vavaka izy mibaikany amin'ny 12 alina dia nisy horohotany lehibe. Dia nivoa ny varavarany fonja rehetrarehetra. Potipotika ny fatorana ny gadra rehetrarehetra na maty-patorana ny gadra. Rava afaka ny voafonja. Dia nitaitaina ny mpiaminy. Dia saiki namono teny satria ny eritreritry izy fa nandositra ny voafonja. Dia ozy izy ny apôstôly Paoly ao anatin'ny ranomaizina. Aza manao zavatra ratsy aminao akoriny, fa ireto izahay ireto ihany, tsisy na anankiray aza nandositra. Dia niditra ilay mpiamina, niditra moramora. Rehefa niditra izy dia ozy izy ny fanambarana eo amin'ny toko 4 ny asan'ny apôstôly. Manomboka hatry amin'ny teny 520 zany tantara zany. Dia ozy izy dia nanatona ilay mpiambina dia nandohalika nangofotra teo an-tongotry
Paul sy Silasy. Tsy fantatro na firy isan'ny voafonja tao anatin'izany fonja izany. Satria niezaka nanao fikaroana mba ahitaniza, saingy tsy nahita. Fa ny toe-zavatra amin'izao dia izao, tsy izy olahy ihany. No voafonja tao fa nisy olona hafa voafonja tao ihany koa. Ka ny fanontaniana mipetraka dia izao, maninona no nanatona ny Paul sy Silasy izy ary nandohalika fa tsy nanatona voafonja hafa. Ny antony dia izao, satria fantatry ilay mpiambina fa tsy orohoro-tany tsotra no seho, fa misy zavatra hafa mahery vaika seho. Azo liatsaina fa ilay Andriamanitra izay toriany Paul sy Silasy, Jesosy Kristy no miseho ary manao toe-zavatra mahagaga. Tena andohalika izy ka niteny tamin'ny Paul sy Silasy manao hoe andao entiky mivoaka ianareo. Ary rehefa nivoaka izy dia mipoitra ity fanambarana ity. Asan'ny apôstôly toko 2:10, ny 10:30. Dia ozy izy ny fanontaniana napetraky ilay mpiambina ny fonja. 10:30. Ozy izy ny fanontaniana napetrany. Ary rehefa netiny nivoaka izy olahy, dia hoy izy, tompoko, inona no mety ataoko mba hovonjenao? Zany mahatonga miteny aminao androany ariva. Fa 2 rivo taona lasa izay dia efa napetraka ny fanontaniana. Inona no mety ataoko mba hovonjenao? Dia ozy izy ny fanambaran'ny apôstôly Paul sy Silasy. Dia hoy izy olahy, minoa an Jesosy tompo, dia hovonjena ianao sy ny akonanao. Ary tsy miova izany valim-panontaniana izany. 2 rivo taona lasa izay. Raha mipetraka ny fanontaniana manao hoe inona ny ataoko mba hovonjenao? Dia ozy izy ny valiny avy amin'Andriamanitra, minoa an Jesosy Kristy tompo, dia hovonjena ianao. Ary raha mipetraka ny fanontaniana amin'izao taonjato fa 20 zao, ka manao hoe inona tokony ataoko mba hovonjenao? Dia tsy miova ny valiny fanontaniana, fa mbola io ihany le izy, minoa an Jesosy tompo, dia hovonjena ianao. Ary raha mbola itoy tantarany tany, ka mety izy ny taonjato fa 20, dia apetraka ny fanontaniana manao hoe inona no ataoko mba hovonjenao? Dia io ny valiny tsy iova, minoa an Jesosy tompo, dia hovonjena ianao sy ny akonanao. Ry hava-malala, ny zavatra manaitra dia izao, ny fanodikotonana an'ilay teny hoe finoana, ka anambarana finoana mora vidy, tsy misy tompa-midiny. Ataovy mino fotsiny dia ataovy izay tianao atao, fa voavonjy ianao rehefa mino fotsiny ihany. Dia tena metraka fanontaniana manao hoe tena zany teny zany marina ve ny nambaran'ny apôstôly Paul? Sia! Satria rehefa jerena ny any amin'tika teny fototra, dia teny anankiray no nampiasain'ny apôstôly Paul, izay midika manao hoe minoa an'le olona dia matoky azy. Aoka ianao mahatoky aminy, zany hoe minoa azy, ataovy izay asainy ataonao, mahatoky aminy, dia hovonjena ianao. Dia tsy miova ny fanambarana, tsy miova izany omaly, tsy miova izany androany, tsy miova izany apiso. Raha te hovonjena ianao, raha tianao voafafa marina le trosa, ilay menamena amin'ireny Pentekotinao, ilay hoe maty mandrakizay, dia tsotra ny atao, minoa an Jesosy Kristy. Raisy ho tompo sy mpamonjinao izy, ataovy izay asainy ataonao, dia hovonjena ianao. Zay ihany valiny, ary tsy miova na avina na avina, ary tsisy vahaolana ankoatran'izay, zay tokana zay ihany, tsisy ankoatran'izay. Ry hava-malala, Jesosy Kristy ny vahaolana. Vahaolana tsy ho an'ny olona rehetrarehetra kozy, fa izy ny olona very, fa vahaolana ho an'ny izay manaiky azy ho tompo sy mpamonjy azy, ary manaiky anao izay asainy atao. Izany no famonjena. Ka manapa-kevitra ve ianao androany ariva mivonjena sa ho very? Zany fanontaniana petraka. Ary mipetraka izany amin'ny taranaka dama tsirairay. Satria safidy ny famonjena, fa tsy manery Andriamanitra. Ka inona ny safidinao androany ariva? Ho very sa hovonjena? Fa raha te hovonjena ianao, maneke andray an Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjinao, ataovy izay asainy ataonao, miveloma, mahatoky azy, dia hovonjena ianao. Dingana anankiray makany amin'ny famitranam-pihavanana amin'Andriamanitra, ny fandraisana an Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny tena, ary ny fanekena anao ny sitrapony. Dingana anankiray te hiantso anao androany ariva, anao azary dingana anankiray
makany amin'ny fampihavanana amin'Andriamanitra zany. Ka raha tapa-kevitra ianao, dia mitsangana amin'ny toerana misy ianao, dia ataovy ilay dingana, raisy ho tompo sy mpamonjinao Jesosy, ary ekeo ianao sitrapony, manaova dingana anankiray ho amin'ny fampihavanana. Na iza tonga atao ty toerana ty androany ariva, ka maniry ianao ilay dingana voalohany amin'ny fampihavanana amin'Andriamanitra, dia mitsangana amin'ny toerana misy ianao, manapahakevitra andray an'i Kristy ho tompo sy mpamonjinao.